Ny sasany zao de avy de hoe aiza ny atavanao fity. Anao tsy normaly, marary loha. Zay olo zay tena ataoko direct message ty. Raha anao miao andohanao ao hamotikolo anao jamais tafany. Sotoavana nambelanareo fo eky zay raha malaza io. Ka zao moko le ny olona milaza fa piahy le sotoavana mihitsy aza tsy mahay valeur le sotoavana mba hipiroborobo an'ilay firenena hoe fanananao le fomban-drazanao ve mitondra tombotsoa sa mampahantra anao. Mahazo toy nareo marisia zany anaraka ny pazinay Saloprod satria ao ro ahita programme iabiaby zany mba ahafahanao hiabone am'le plateforme anay www.isalotv.com. Eto amin'ny point carré hiavaka amin'ny mahazatra ny koragna jijy andesigna amintsika ny agatsy fandaranatsika ny satria nagnino iresaka momba ny film action malagasy atsika niany ty zay no niasantsika ny ty vahintsika ny eto amin'ny point carré zay miarabantsika jiaby zay ny tafiaraka aminay de tonga soa tsika ny eto amin'ny point carré tonga soa koa ny eto amin'ny maison Lucane aty ampefilo aty restaurant zay ny mahafinaritra be misy étage maromaro izy ty ato de ato zay no magnano anty koragna zay ny ataontsika jiaby zay ny nagnasantsika ero avy amin'ny Isalo production de ato ambadika ato moa ny ataontsika hoe tompony sady mpanankina anzay maison de production izay ny amin'ny fotoagna azy io ty zao zay fa reny Fulgence miarabanao tonga sy ton point carré. Miarabanao Jean-Luc, miaraba antsika rehetrarehetra zay mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny tambadroza serasera tsy tapaka de ny point carré zay. Ato ambadika ato koa Flérion miarabanao tonga sy ton point carré. Oui, faly miarabanao Zube Jean-Luc de faly miaraba antsika isatokantrano koa manaraka ny fandahara to ifaindrindrindra zay anatin'ny réseaux sociaux. Baka io dia wangatatsika ro amitigny atsika amin'ny ankapobeny satria atsika ikoragna ty resaka film malagasy zay ny boaka ny amin'ity voalohany volagna févroary na ny 1er février ho avy zay ty no iboaka zay film izay fa mialao zay do mezagna antsika ty bande annonce ny film izay le hoe braquage. Mila fandeniana lala ny zavatra rehetra tao lahy ny efa vita lahy no tsy maintsy tsy misy fokany amin'izao fotoana izao. Miliara resaketo zao rafa manomboka am'izao nareo jobless tsy misy asitsony arabaina monsieur le commissaire. Ça va ny chef. Donc vainao raha tiako koragnina. Zay ny manao ny asanay ramose. Isaky ny mangina anao de misy vidiny. Tovitra tao le fela lesy ny Fabrice Agneria. Ny hery nefa manimba le vola koa mampiseho ny tena toetra isaky ny safidy anao de misy fokany zany. Voalohany sady farany ny voya tsao zavatra ataolahy indray mandeha fotsiny no ahafahanao mamaritra ny fiainana. Oh leroa, mba hainao moa voyage zany besta boaty anao. Avy de limiena leria mombazy rehetrarehetra tsy misy avela. Ine tsisy retoro larera efa mivola baka ambolohany aho zay miala paza avakeo koa fa raikitra meleka tsinjaiko zay nafafiko satria fatako fa ny fanenenana toujours analina. Ino ataontsika hoe karazany bande annonce iboaka amizay io film io amizay dia mialohany izay mahita le akanjonareo zaho misaotra Ya zaho. ino fandraisan'io amin'ny le film sy aminareo eny mahafinaritra be raha amizay no anomboantsika anazy namana Jean-Luc. Zaho dia marikana akanjo efa teo foana zany hoe mpanohana mpamatsy vola ny nanaovana reny horonan-tsary reny le film braquage io zany
partenaire officiel koa zany izy miaraka amin'ny ITTI fianarana teny anglisy io no namoaka vola afana natotosa an'ilay horonan-tsary iny zaho t-shirt polo pataloha resaka vêtement zany dia zay le zaho zany amizay idirentsika ny amin'ny resaka film zegny nikoragnintsika eto ibokany amin'ny voalohany volana febroary le hoe braquage film action malagasy dia anareo moa no ataoko hoe réalisateur agnaty zay dia izy koa agnisan'ny mpiaraka amony agnatin'izay akoa Florian fa izy koa somary fitinitsika satria zay mbola tsy niky nahita amin'io film zegny any 1h45 1h45 izy koa somary fitinitegny ino tantaran'io film io René braquage nosoratako zany nanoratra le film dia sady mpanatotosa an'ilay izy ihany koa zany réalisateur filaza azy mbola monteur amin'ny lafin'ny post production dia izy réalisateur assistant no responsable mipetraka izy zany no tena responsable ny effets spéciaux no monteur zany assisté anazy zany fa amin'ny lafin'ny effets spéciaux zany 100% avy de Florian tiako tenenina zany hoe raha ny tiavako azy am'izany nanoratra an'le film dia raha ny synopsis raha fitipitinina zany le izy dia tantara natanora mpandraraha anankiray zay antsoina hoe Boya sy ny ekipany zay trafiquant zany hoe bande de trafiquant zany olona mpanao resaka varotra rehetrarehetra zany zavatra rehetra misy vola zany manao trafic ny arenan-kibony tany ny rongony ny sokatra tanao le zavatra tsy azo atao nefa mampidi-bola dia ataony zareo amin'ny farany moa zareo nisy koa ny trafiquant ambitieux zany hoe maniry mba tena hoe izy anino ma ty idépasseny le business ataony zalahy no ny saboteny business-ny zareo dia teo le problème nanomboka satria tezitra zany boyasy ny ekipany hoe iza ny olona nampiantso polisy ny dévoiler le secret c'est le tambazotra ka natonga le tambazotra potika satria efa misy lalana io fa miara-miasa amin'ny commissaire miara-miasa amin'ny re miara-miasa zany hoe tsy voasakana mihitsy zany io business io fa nisany saboté dia rehefa nisany saboté dia tena potika tokoa dia nitadiavin'ny boya sy ny ekipany hoe iza no ny saboté an'le business dia hita dia tena nivony zareo mihitsy satria maso olo ny maso araka zay nanoratana zay dia maty tokoa reny fa lasa natao chasalomre zalahy zany hoe avis de recherche tadiavin'ny polisy tadiavin'ny fanjakana hoe aiza reto olona reto dikan'izay rehefa tsy afaka nivoaka tsy afaka naninona ry zareo dia lasa nitady hevitra hoe tsy possible le miafina lava tsika miamahantra aleo maty manan-karena toy zay maty pauvre maty mahantra dia farany nieritreritra mitsimboka tao an-tsainy zareo zany hoe raha zany izy inona ny hevitra boss ekipa zany niantso an'ny boya niantso an'ny boya dia nagnontany ina plan fa zay kosa raha tsy avelanao hiverina olona normal fa zay fa trafiqueur dikan'izay zany lasa namaky banque reo tantara ho anao zay hijery an'io film io zany mahafinaritra le satria ny akamoron'ny film manko rehefa mpanao mpivarotra rongony dia mpivarotra rongony ohatrany hoe cartel dia cartel hatramin'ny farany hoe rehefa mamaky banque dia mamaky banque fa ny mampiavaka ny film braquage misy antony natonga ny famakina banque zay zany ny afara ny famakina banque ao am'izay le tena tantara zay tsy azo atao tsony ny hemitra mahafinaritra le fa rehefa jerenao zany tena gaga anao hoe wow misy étape maro samihafa eto moa mizara aloha koragnitsika voalohany tsika iresaka ny ataontsika hoe ny fagnatotosagna ty film ty dia koragnitsika faharoa ndraiky baka eo dia ny hoe ivoaka le film fa somary sambasambanena regny fa hoe le hira iboaka fa dia misy ny ataontsika hoe Isal TV no afagna mizaha io film io zagny tiako azavaigna rehefa avy eo fa somary idirentsika elo hoe Florian amin'ny ankapobeny iboaka amin'ny 1er février io film io fa somary tantara taminay hoe le idée temps voalohany dia déjà ve navizanao hoe tsaina mba tantarana hoe niafanareo voaloha hoe ndao ataontsika dia ianao magnano réalisation dia za magnano effets spéciaux temps voalohany tagny voalohany moa tsy maintsy isaorany Zoube René tena nainy safidy ka safidy hoe ia olo iara hiasa aminy hamitan'le film zay eritreretiny havoaka zany
dia tany amin'ny janvier 25 janvier 2025 dia za manko i sady mpanoratsy i réalisateur dia i koa boaka toerana anatin'le raha zany donc tsy maintsy mila assistante zany afaky hitoroniany raha io dia zaho zay olo nisafidiny zany ary maro koa ny tanora mahay ane fa io tena nay nisafidy dia lasa dia zaho nizaho koa zany manana ambition be koa anatin'le raha zany ary tiako le raha ary tena isaorako azy bevata satria nampisy fiovanao azy zany le raha proposé avy amiko zany zaho tsy de olo mpamokatry film na efa nitourné film long métrage fa hoe mananao clip eto fa izy tena nanome opportunité zany nafako nitsy anatin'ny siatsiny hoe mamokatra film zany ary tsy mora fa tena grave tena enjina mihitsy dia taona hitako expérience maro zany izy manko fahita ihany agnatin'ny sombosombo boko somary satsika mihitsy hoe manao koa resaka effet spéciaux ny agnatiny izay fa ipody aminao za fata fianjonao DG fo maro loatra manao casquette indesinao ty amin'ny resaka fampianarana amin'ny resaka production ok tsy magnino ataoko reny izy hoe koa zay metimety aminao fa mbola ipody ihany boka hoe resaka production sy ny tanindra fa mangitikity koa tiareny fa hoe iboaka le film dia hoe isal TV no hitagna izy mba zava io le momba zay ok ny film braquage zay film d'action miavaky indrindra mba tsy tenenako en Afrique satria samby mba nijerijery film nigérien zao fa manana plateforme ihany koa nigériane ny Afrique du Sud anisan'ny firenena ty Afrika mandroso kokoa amin'ny afrikanina rehetrarehetra fa tsy manana plateforme zareo zany hoe sehatra ahafahana mijery an'ilay olona tsara mitovy amin'ny Netflix fa nigériane no manana zay ny producteur rehetrarehetra lasa mametraka film anatin'io ao zay antsoina hoe Iroko TV zay ny anarana dia ny antsika am'izay nefa Isalo TV zay arak'izay anarana zay dia hitanao tsara parc national Isalo any amin'ny faritra Ranohira any amin'ny faritra Orombe province ny Fianaratsoa ny parc national Isalo tsisy tsy malala zay itsika rehetrarehetra zany hoe rehefa natao zany aloha ny Isalo TV dia nentina malagasy mba ho anarana fatatra n'izao tontolo zao fatatry ny gasy ekeny gasy satria antsika rehetrarehetra le izy zany rehefa nieritreritra nanao an'ity plateforme ty ny tenako dia tiako zany ny tanora ny mpandraharaha ny mpianatra miofana na manaraka fiofanana makasika ny resaka cinématographie hanaiko hoe tsy fitiava tena nyreny fulgence ny nanaovana an'le plateforme fa mba ahafahana mampitambatra ny gasy zany azoko atao zany tena hoe René TV tokony zay zany le izy na hoe René production fa tsy nataoko an'izay le izy fa nataoko hoe Isalo TV satria tsika dia malagasy tsy vaky folo dia inona ny antony zany hoe mazava be le izy fa ny zavatra rehetra efa nivokariko zany efa navoakako efa maromaro zegny le film ohatra hoe Malaso 1 tamin'ny 2015 Malaso 2 2017 Panendaka 2019 film anankitelo navoakako amin'ny DVD nataoko en salle fa tsy voafaritra marina hoe filmny izany mpanjifa an'ilay orona tsara ny antony nanaovana an'ilay plateforme zany dia mitovy amin'ilay hevitra ny any ivelany any hoe aleo zay hikarakara abonné sahala amin'ny olona manaraka ny point carré zao efa fantatrinao tsara hoe zay roa etsy mahery ny olona manaraka anay zany hoe olona fidely aminao reo olona tsy maintsy ahita ny sankanasanao reo raha mety hoe tsy tianary anao mety ho adinina midésabonné anao hoe tsoako tsy ho namanao ty na sahala am'izay fa ny anton'le Isalo TV zany dia ny avondrona aharo rassemblena zany ny mpakafy ny misaina ny nianatra hoe reto producteur reto malagasy reto maniry amoaka zavatra ho anay malagasy aleo rangato hoanina reto ekipa reto zay zany ny anton'le Isalo TV zany hoe fiantsovana n'le olona milaza fa nianatra ka mbola mahay mampiasa Facebook mahay mampiasa Google mahay mampiasa YouTube mila fanohanana am'izay zany ny mpandraharaha amin'ny resaka show business na amin'ny réseaux sociaux
amina resaka fampiasam-bola be ohatra nataonay de dikan'izay zany le idée de hoe ndao hitambatra ampionareo zahay firinareo ao de ianareo zay namanay ao anatin'ny salo TV no nanaovanay film ka na de tsy miraharahanay ny sasany mba manana olona zato zahay zany pakafianay de io volan'olona zato ampiasainay anaovanay film ho an'ny zareo zay zany tena natonga anay nanao an'io ahafahanay mandrefy mesurer hoe zao le izy de za zany mino fa tia teknôlôjia ny zanaka malagasy ny tanora za miteny aminao fa efa 6 millions ane ny internaute ny mampiasa internet de Madagascar raha 6 millions zany alors que Madagascar ane 30 millions mahery ny olona eto zahay zany tsy miraharahan'le 30 millions fa le mpampiasa internet 6 millions de zay koa nefa tsy mitady an'le 6 millions hoe anareo 6 millions manaova abonné ao fa tsy raha maninona na ny 10% anareo mba miabonné ato afahantsika manodina an'ity horonan-tsary malagasy ty sarasara zany hoe zany zay zany mangataka fa tsy mangataka beharona na hoe mila voatsiarina mangataka ny lalunina ry fa mafirynareo ao zafady akory ny ato zay zany nataonay zao bôka io tiako azavainao mihitsy izy koa olo araiky izy marigna zay hoe mba tiditra agnaty plateforme mba ahafahany misabonné mba tiako azavaigny bôka io fa itodiky amin'ny Florian za moa ve tsy fagnanovana film tsisy effet spéciaux fa réel le mahazatra zay no sarotro to zay ty effet tena volagny zegny hoe sarotro sa mora magnano fa tsy volany hoe mora aza le atao satria hoe raha frôgny raha vita amin'ny ordinateur ya marina mihitsy zay fantaninao zay izy zany sady azo teny hoe mora no sarotsy mora zany lafa tianao manao azy lafa izy mazoto manao azy zany de mora aminao hoe fa la izy tsisy fahazotoa zany manao azy sady feno hakamona tsy mahavita fa le manao effet zany tena sarotsy mihitsy sarotsy le manao effet zany reny effet spéciaux manakoatsy hoe basy mipoaky olo maratsy na trano apoka mandany fotoa zany manao an'ireny ary mila précision mihitsy anakaiky ny réel ya zay ka dika zay boka misy valera nefa zay zavatra hoe vita amin'ny ordinateur ao aka io ny fa teknôlôzia aby marina aminao mpanao anazy hitako izy manao azy tsy matory zisy maraina mamerina indray sa tsy marina zay ya tena marina mihitsy ka satria manko na visitao ny boka ily mandehanao sinio tam'izay mbola sary de bon misy vidéo koa ny boka lofla fa hoe ty volagno tsy skabary ty film ty zavatra tsy réely nefa andaniagna fotoana magnano danina fotoana mihitsy zao zany zavatra misy anapiko an'le effet spéciaux igny aloha zany sarotra matoa zany tsy ny olona rehetra mavita azy sarotra le izy na mety misy milaza fa mikritike hoe mety hoe mitovy amin'ny any vazaha zay mihitsy ka ny vazaha mihitsy no ty zavatra sarotra raha isitsika zao reny film science fiction reny mbola tsisy science fiction navoaka ny nigériana na ny sud africaine re ny africaine zany mbola tsisy navita hoe io fa navita Titanic alors que anaty studio naovandreo an'iregny zavatra reny tsisy zavatra reheliny ny horonan-tsary ane dia natao hitatarana ny zavatra nisy réel zay nahafatesana olona maro na raha vo science fiction izy de imagination hoe misy an'izany hoe extraterrestre zany misy an'izany hoe zombie zany de fa misy ny zanaka malagasy miezaka manao film zombie manao film horreur ma sa tsy haiko film zavatra ohatry zay fa mila manakaiky an'ilay réel io fa misy loha tapaky marina mikisaky le loha zany efa ety zany zavatra zany zany ohatra misy mpanosavy de maniditsidina mandeha Antananarivo izy misy caméra manaraka azy ke koa am'izay fosiny ny amalianareo tsy akozova malisy fa hoe efa lavitry loatra am'le tokony le réalité iainana zay raha andesinareo fa maligo an'izay de tsotra tsika nefa tara efa ela raha le réalité iainatsika raha sotoavina nambelanareo fo eky zay raha malaza io ka zao moko lezy le sotoavitsika mialatsiny ty mamoaka an'ty teny ty androany samy mana ny fomba mampanao ny malagasy fa tsy ny fomba mampanao na ny sotoavina malagasy ny mampanakarena zay loha ray ce qui veut dire zany raha itsika hitazona am'le hoe tsy mahazo manao an'izao nareo
de fanotanina hoe inona ny tombony de raha zany manao de mitondra inona ny vokany zay aloha ray zany hoe amiko zany le ino ma ty ny filazana hoe manosikosina mamotika le sotoavina malagasy ny zavatra ataon'olo anankiray de tadidio fa ny olona milaza fa piahy le sotoavina mihitsy aza tsy mahay valeur le sotoavina mba hiporoborobo an'ilay firenena hoe fanananao le fomban-drazanao ve mitondra tombotsoa sa mampahantra anao zay aloha le izy amiko am'izay zany ohatra misy hoe am'izao tsika miteny zao zany lasa ohatra hoe lalàna no tiany ny pisiètre na ny fanjakana indraindra anao amin'ny fanaovana film hoe tsy azo atao mifanoroka anaty film tsy azo atao manao assimilation manao firaisana ronofo anatin'ny film alors que tantaran'ny hygiène ny fiarahamonina vamba le olona nanao firaisana ranofo hatao kory zany mampitantaran'zay azonao le zavatra misy tokony hita reo hoe io reo fa nanao firaisana ranofo fa ny mpijery film zany miteny hoe tournena io misy caméra eo tsy izy io fa mody mifanoroka zareo de mody manao an'zao zany hoe zay le hoe nianatra zany hoe firenena mandroso malala hoe misy caméra eo io olona horera lasa manjary horera io namboarina io fa tsy misy zavatra hitan'ny caméra zany raha tsy Andriamanitra rery ihany mahita miafina tiako apetraka zany le sotoavina tsy tokony ho avelona atsika isaka na atsika handroso afahana mitondra tombotsoa ho an'ny olona mianatra n'le zavatra matoa karakaraina sotoavina misy nianatra matoa karakaraina ny resaka sarimihetsika nisy nianatra fa tsy hoe ny sarimihetsika tsy mahazo mihetsika satria ny sotoavina nareo ny tena important da zay aza sokafana ny école fianarana orona tsara zany raha zany izy azagaga atsika izy koa izy be fagnazavagna satria zay mampiampiantra izy ihany koa ino rôle-ny lego agnatin'ny film igny satria lego agnatiny ino raha ataonao ya lego zany i le sanany hoe adveny le boya zany de le boya zany tsy efa rené de lego zany manana équipena gangster zany ary manana business manokana koa fa i zany zalo am'le business zay ataony boya de lasa le ry zany saboté an'le business ny boya lasa nandeha le lasasy natao le règlement de compte de maty zany lego amin'ny farany zay zao anatin'le film zany eto za somary magnarotrany azadingatsika fa ny amin'ny 1er février ty film ty boaka braquage ny lohatenazy ao am'izay olo raiky izy mizahantsika de sy latry izy ty za film io nazavaina atao plateforme akory am'izay ny ataony am'izay ny plateforme dia surtout le hoe akory afany magnefa raha io am'izay ny plateforme Isalo TV dia mifanaraka tsara amin'ny zavatra mitovy amin'ireny réseaux sociaux kiraikiraitsika isan'andro raha manokatra Facebook ny olona anankiray de mila manana numéro de téléphone izy na adresse email izy tsika rehetrarehetra manana numéro de téléphone de mametraka anarany izy zay marobe ny olona manao tsy mametraka ny tena anarany ao anatin'ny Facebook sahala am'izay koa ny fanokafana ny compte-ny ao anatin'ny site web ny Isalo TV www.isalotv.com zany hoe mamorona anarany anao de amin'ny alalan'ny téléphone sa adresse email de mamorona mot de passe ianao de créer compte mamorona compte de ao anatin'io am'izay misy ny safidy afaka ataonao am'le fandoavana an'le izy amin'ny alalan'ny banque mobile zany le izy banque mobile zany moa zany de ny M-vola sy ny Airtel Money zany alohan'ny mode de paiement ampiasaitsika malaza eto amintsika eto de misy ny paiement amin'ny alalan'ny carte bancaire ny anton'le carte bancaire satria maro le malagasy mipetraka any ivelany diaspora te mba te hijery ny vokatra ny malagasy de afaka mijery afaka manao paiement izy amin'ny carte internationale na master io na visa io mastercard zany na visa io paypal ngamba no mbola connecté nay fa ireo zany afaka mandray paiement international mba afany diaspora malagasy miditra tsy sarotsy 18 000 ariary valorivo sy ray alina afaka ijerenao film zay mitomby isam-bola am'izao tsika miteny zao zany ny film ao anatin'ny toeran'io
ao anatin'io salo production io zay mbola hisy amin'ny herinandro ty eo amin'ny anakenina eo anaky 10 nefa raha 18 000 zay zany divisé voaloha ao anatinao ny malaso 1 maro amitsika tsy nahita azy intégral mety nahita anao fa kitapatapany amin'io fotoana io mba ahafahanao makafy malaso 2 ao anatiny ao koa fa amin'io fotoana io ahafahanao makafy azy tsara ary ny avantage dia miabonné anao 18 000 ariary nefa nareo 10 mianaka ao le zavatra afaka connectena amin'ny smart TV am'izao fa misy télévision afaka iconnectena wifi afaka miditra anao de mijery amin'ny écran lehibe nareo amin'ny tananao raha mana projecteur kely anao de miconnectena amin'ny ordinateur de ton projecteur comptenao rery afaka ijerenareo mianakavy ao an-trano raha mandeha amin'ny salle de cinéma ianao hoe mitsangatsangana nareo popcorn mbola ao satria tsy maintsy frais de déplacement olo anankiray tsy afaka ijerenareo le film dikan'izay zany tsy lafo le 18 000 ariary ary ny mampiavaka anazy ty Jean-Luc hisy film foana isam-bola ary ny tena mampiavaka anazy tena hoe ilazako hoe tena miavaka le izy Isalo production no tena miara-miasa amin'ny Isalo TV raha zany le société reo zany hiezaka ny Isalo production hamoaka sanganasa maro ho apetraka anaty le plateforme tsy lafo zany sa hoana fidirinao zany ouais fa hoana filenao izy koa misy mizantsika vona hoe ezitry ao fandrasanay tsy maintsy mbola misy varotra mandehandeha foana zany mety possible sa hoe sasarotra zay hoe misy piraté io film de mandehandeha tsy possible ka tsy possible satria zao antony voalohany le plateforme anay zany plateforme die any États-Unis zany ny serveur zany any dia amin'io plateforme anay zany ce qui veut dire hoe tsy anjaza zany raha io ary fa manaraka le technologie avolenta mihitsiny tsy afaka anaovanao capture d'écran tsy afaka anaovanao téléchargement ao ary na même koa arako misy olo zany aneritseritra hoe hangalaky vidéo any raha io zany ataontsika hoe misabonné de lefana amin'ny télé bevata le raha na amin'ny écran géant zany de alany vidéo amina tsy haiko zay angalany vidéo azy tanjemanareo fa misy code mandeha eny anatin'le vidéo alany iny de raha voan'ny fampahitaka zany iny tonga de hitanay hoe avy aiza le vidéo avy aiza le vidéo tsy apoiziny io fa hanao la chasse zany zahay satria numéro de téléphone na email na le mode de paiement mvola na Airtel Money anaovana le paiement anao afanay manao traçabilité amle olo ka marina teny Vilerion zay hoe tsy azo capturena io moa zany hoe tsy azo capturena zany tena capturenao de lasa mainty lasa mainty le film zany de ohatran'izay koa manko Netflix tsy azo capturena fa Netflix misy mode de téléchargement afaka téléchargenao de gardevany zareo ao fa tsy afaka téléchargenao izy zay zany ny Netflix zay zany tiako tenena ino moa zany ny antony tenenana zay mba tokony tsy ho an'ny client-ny Isalo TV kosa le izy ny client-ny Isalo TV dia natonga anay tsy miciblé na nizaniza fa le mba olona intello olona nianatra malala hoe zay ne reraky zay ampionareo fa ny sasany zao de avy de hoe aiza ny atavanao fuite anao tsy normaly marary loha zay olo zay tena ataoko direct message ty raha anao ny ao andohanao ao hamotok'olo anao jamais tafany anao toujours tavela foana ny anao mpamotoky destructeur anao fa ny olona manatoetsaina mpamorona ohatra ny Jean-Luc zao mifanohana de lasa tafita any ambonitsika fa misy amin'ny sasany zany de amotoky foana ireny toetsaina regny olona jamais tafa tiako apetraka zany ny olona ciblenay de olona tokony mahatakatra hoe reto bandy tanora reto mba miketriky reto tohanana reto zay neny zany de mba atao fa tsy hoe ahoana no afana pirateny tsy ho tafatsika satsy marina zay satria création d'emploi le izy zay mitsy koraha hoe anao vola création d'emploi zay na tsy dikitsika ihany talohantsika nagnano raha io de hoe anao vola hoe gakoma nano film atsika izy anao de za tiako tananao hoe ino le afahanao mivolagna afatsika mahita fa hoe magnamia asa ho an'ny tanora ho an'olo jiaby koa zay le ataontsika hoe ny eo amin'ny production zay ny misy anareo amin'ny ankapobeny amin'ny resaka tontolo raty de zay midika fa hoe mbola izy projet hafa zay no avy ao misaotra betsaka am'le fanontaniana Jean-Luc satria aoko fatan'ny tanora rehetra zay fantatro fa betsaka manaraka ny point carré ny zavatra misy rehetrarehetra teto ambony tany de zavatra ny foronina
zany hoe tsisy zavatra niforona ho azy raha mandehitsika amin'ny tantara ny olombelona évolution de l'homme nanomboka nianarany daholo ny zavatra rehetrarehetra zany hoe isika zany natao hamorona natao hanangana dia tadidio tsara fa am'izao andron'ny teknôlôjia na intelligence artificielle zao raha te hiasa ny tanora ary hafatra apetrako direct am'izao fotoana zao amin'ny alalan'izao point carré zao raha te hiasa anao dia mianara teknôlôjia fampiasana teknôlôjia fampiasana logiciel de montage fampiasana ny resaka intelligence artificielle fampiasana n'io caméra na io téléphone zay lafo vide apelatananao minimum 6 millions d'ariary sasany zao fa mitomagna iPhone 17 iny téléphone iny raha selfie sy le hatsarana caméra no igestevanao amin'iny perte anao satria misy nantsonina hoe perte et profit tombotsoa bénéfice amiko zany ny orona tsary satria ny olona efa amin'ny téléphone foana ny télévision efa tsy lafintsony amizao tsisy mpijery tompoko ny télévision raha tsy hoe hijery Netflix izy hijery Prime TV dia mba tafiditra koa ny atsika hijery Salo TV zay zany noho n'izy connecté amin'ny internet mahatonga ny télévision no misy mpijery amizao tiako apetraka zany famoronana asa le izy satria misy tanora teo lasa tia morona manoratra tantara tianao film izy dia manantona ny Salo TV izy mivarotra an'ilay film dia hovidinay le film mety miaraka amin'ny droit d'auteur avy atrano avy dia anay ny propriété intellectuelle le olona manao film zany ianao dia manantonanay hoe ty filmanay René mba midiko firy minitra 30 minutes fa tena tsara jereo ny qualitény ekenay foana mividy an'izay mifanaraka tsika amin'ny prix zay le famoronana asa maro zany ny olona efa mahay manao montage ny influenceur zao jereo tsy nianatra resaka cinématographie io tsy nianatra resaka multimédia io fa manino izy mahay montage mahay animation mahay vlog izy zareo zay mahay vlog dia gagana hoe fa tena grave olo reto izay zavatra zay zany nantsony hoe création d'emploi raha misy zany zavatra intéressant ka tia nahazo envergure olona betsaka kokoa public betsaka kokoa satria misy effets spéciaux misy tantara vrai misy fiction misy film horreur marobe ny olona afaka manao zavatra zany dia vidiny Salo Prod na financeva ny Salo Production ty ny tena zava-dehibe Jean-Luc ny Salo Production na ny Salo TV dia afaka mamatsy vola ana mpanao mpamokatra trano mpamokatra hoe tsara zany le film zareo miaraka amin'ny bande annonce zareo aloha hoe ahoana fijerinareo anio fa zay mitady financement dia rehefa tafivita io dia alefana amin'ny Salo TV mba afahanareo mitazona ny clientareo bravo zay manome vola satria zay tsy mety manao an'izay tsy ho vitanay irery io afahanay manefa afapo andreo mpanaraka n'le Salo TV création d'emploi zay dika zay io film zany tsy andeha cinéma mihitsy voalazanao ny film rehetra avokany Salo Production dia à 99% sûr hivoaka amin'ny Salo TV kanefa zany tsy midika hoe tsy avoakanay cinéma mihitsy ny film anankiray everinay fa tokony hoe cinéma ny anton'le ambiance zany ohatra teknôlôjia miakatra dia ny teknôlôjia dia mety misy infrastructure ao anatin'le cinéma mba hivoan'le feo dia mety hoany amin'ny cinéma mihitsy no invitenay ny mpijery na mpakafy hijery an'le izy zay zany le izy ka ny amin'ny film avoakanay aloha zany dia tokony ho aty amin'ny salotv.com daholo amin'ny 18 000 ariary no hijery anazy ny antony dia zao embouteillage Antananarivo eto trop za tsy marina zay ary ny toerana fijerena orona tsara tsy ampy tsy mba misy hoe isaky ny agnaran'ity arrondissement raha nisy hoe avaradrano hoe raha eto Antananarivo raha ny amin'ny province zao tsisy toerana mahafeno fepetra afana mijery an'izay dia lasa mampalahelo tsisy dikany ihany zany le izy raha tsy hoe misy vitsivitsy ihany nefa eto anakiraisa anakoroa ny hitako eto zay hoe manao an'izany rehetrarehetra zany nefa tsika nefa ho hitety ny région rehetra zao ny andananay avangahin-drano ny région ny Soalala nefa rao koa fa manana connexion dia afaka koa azy amaraparaka atsika mitodika amin'ny Fleurianza alohan'ny andeha salony afatra zany tamintany dika zegny anao fa tsy magnano clip eky satria tamin'ny Algérie anao mpagnano effets spéciaux dika fa magnano film sady magnano clip am'io
Amizao zany sady à côté manao film no manao clip zany. Ouais. Fa le tena projet-vanay zany amin'ny resaka film ty zany. Zio tena grand projet ary milliard resaka amin'ny fa tsy hoe clip zao moa koa hoe sady mandany fotoana raha nefa hitanao. Zay. Ary izy ohatsika jiaby zay mpanaraka Poincaré dia efa raha nisy fotoagna nivahita amitsika teto izy rehefa tamin'ny ALI tamin'izay fotoagna satria izy no réalisateur ao. Mba niavitra anao olo jiaby zegny mizahantsika indrindra mahakasika an'ity film zegny ny braquage, film action malagasy iboakany amin'ny 1er février zao Florian. Havatsy zany voalohany dia mahazo fotoana nareo ary maharisia zany anaraka ny pagenay Saloprod satria ao ro ahita programme iabiaby zany mba ahafahanao hiabonné am'le plateforme anay www.isalotv.com. Maro raha hitanareo ao, maro vokatsy ao zany fa indrindra le film braquage zay boaka amin'ny 1er février io. Katara anareo. Zay afatavasa baka aminay atoy zany sady zahay koa zany vonanome raha soa hainareo. Isambola tsy zay moa. Zahay mihitsy le hiasa mafy e. Hiasa mafy. Niafitra avy aminao DG zay mazatra zako ne. Tsy manino fa olo jiaby zegny mizahantsika indrindra ho an'ity film atsika malagasy zegny any ataoko hoe efa ela ihany ambesikasy ty. Ho avy am'izay ny fotoagna zegny ny iboahany izy ty zay ny amin'ny voalohany volana février ho avy izy io ty reny. Ny afatra zany dia tsotra. Tsy misy olona avy any ivelany hamorona na hanangana zavatra ho any gasy. Tsy mety ny zanaka malagasy no tokony no tsy maintsy hanangana opportunité na koa zavatra azo atao eto Madagasikara. Tsika tsy mahazo miala an'izay. Tsika tsy mahazo miala an'le hoe avery na avy aty fa raha samby gasy ka mifankahazo le viteny dia isika ihany no mifanohana. Zany hoe ny toe-tsaina apetrako anatin'izao amahampandraraha ahy araraky teneniko teo hoe tsy misy olona hafa mamatsy vola ao anatin'io plateforme nanaovana an'io plateforme io nanaovana an'io film io fa dia ny zavatra natsangako ihany zany orinasa natsangako ihany zany no mamatsy an'le zavatra zany hoe vola azoko ato ampiasaiko ato. Zany hoe vola azo ao amin'ny Salo TV anaovana film IPF karaha Jean-Luc rehefa hanao film aminay ao amin'ny Salo production Jean-Luc ary fa miantso anao avy atrano satria ohatra ny mety aminao tartarena deba zany tarenao ty. Raiky tsy mitsitsy regny zany tena izy. Dikan'izay zany raha tsy mifamelo zany tsika, mifanampy isika dia tsy mampiasa zavatra énergie négatif dia tadideo fa tsy ho tafatsika. Tsika zany mila mifanampy. Antsoiko zany ny zanaka malagasy rehetrarehetra ndao ifanohana satria raha ny mpilalao anatin'le film fotsiny zany zao dia avy amin'ny lafivalonynosy zay ny fiteny avy eto Madagasikara misy amin'ny province rehetrarehetra io dia milalao anatin'le film daholo. Mahafinaritra le izy satria amiko zany misy koa zany olo efa tonga saina hoe toanana ny zavatra tsara. Hitako zany amin'ny commentaire amin'ny Facebook misy moa ny mission mahay dia regny tsy maninona fa mba mahay koa zany izy fa raha tena mission mahay ny olona anankiray na mission fa producteur na mahay film na te hikritika anay midira aloha anatin'ny plateforme anao dia jereo le film malagasy. Fa misy olona zany miteny hoe za tsy ty film malagasy nefa anao mbola tsy nijery akory. Fa tokony miditra anao dia mandoha vola anao dia manana anao finoana fa hiakatra ohatra ny fitomboan'ny zavatra rehetra développement ny olombelona ne mandeha tata aloha le zaza dia mianatra mandeha dia mianatra mihinana mianatra miteny fa tsika tsy maintsy hiakatra amin'ny avolenta farambony raha mifanohana. Ka eto zany aho ny tena hiantsovako atsika andramo aloha andramonareo Isalo TV braquage mivoaka ao amin'le premier fa ny tena angatako dia ty mba miazakazazy zao ianao zany hoe raha miditra anao zao dia raha pitso anao dia tokony moany iny anao vao manao renouvellement zay zany izy io tsy automatique voatsoaka anatin'ny ao anatin'ny comptenao le izy raha ny safidiny ray taona anao dia ray taona alohanao
raha nisafidy isam-bolana anao le valorivo sy ray alina dia isam-bolana anao mirenouvelé dia iny volanao iny no ampiasainay amokaranay vokatra tsara ka mafimafy any le ina ma ty antsoavy ataoko zany hoe tohanonareo izahay fa hanao zavatra tsara ary hamorona asa be nizaniza maheno ny ty androany na mpitondra fanjakana eo aza mody fanina na directa foana aza mody fanina fa raha tsy amorona atsika dia izy no amorona zay ngamba le hoe andro ny fanovana ka zao fanovana zao zany le toetsaina mihitsy no mila miova voalohany valorivo sy ray alina zany mety mahafaka préveny tenanao manokana ve zany ampy ve sa tsy ampy tsy ampy zany anao zany mandeha mihina pakopako na mihinana mahôgy miendy na frity miaraka amin'ny brochette tsy ampy anao zany nefa zany zao amoronana asa afahanao manampy ho an'ny olona zanakinareo zandrinareo teo lasa actrice lasa acteur aza fezinao le olona hoe tsy maintsy manao gestion fa misy koa ny tanora teo lasa ina actrice acteur amiko zany tena mavesatra mialatsiny fa be resaka araka mampampianatra anahy teo izao anao zany defa manaova abonnement amin'ny fotoana itenenanao zao mba tsy tenenako hoe amin'ny anaran'i jesosy na amin'ny anaran'ny allah zany dia mba manaovanao zany ho marque le fanohanina raha anao mavita an'izay lasa Madagasikara tafa Madagasikara miroborobo ny olo miafaka manangana atsika fa raha anao tsy mavita an'izay fa mijery lava ty dia spectateur lava anao tsy tafatsika tsy tafa zany tsika Jean-Luc teny farany zay gnanahy zay zany tsy haiko na tokony apia zany fa manaovanao abonnement mandehana amin'ny Salo TV atorina tsika io mora raha any ivelany anao manaraka zao pazao raha ny point carré partage avinareo zao vidéo zao tena ezaky manara-penitra io plateforme io tsapatsapao jerejereo dia rehefa resy lahatra anao dia manaova fitiavana tsy haiko tsony miezaka ao Jean-Luc tena miala tsika amin'ny alahelo rangany tenenako zany sady faly aho fa malahelo ihany satria tsy matoky ny sasany malagasy sasany tena tsy matoky ah zay mahatonga le izy hoe miantsin'le diaspora zany hoe rehefa tsy atokisany zanaka malagasy anareo any ivelany mba avaram-pianarana tsy hoe ny any ivelany ihany ny avaram-pianarana fa ny olona anareo any ivelany hoe ny $3 $4 zany tsisy dikany dia reo anareo zany mba tohaninareo zay dia mba mandeha ho azy ty hoantsika zay ny magnaraka point carré ho anah manokana zao dia iabonné zay ny agnatin'io plateforme io ny antony agnanaovantsika abonnement any agnatin'izay koa mazava ho azy une semaine iboan'io film io dia agnanaovantsika fandarana manokana mihitsy hoe atsika samy mitondra point de vue manakory fahitatsika an'izay film zay fa mitenena farany possible isy devait io braquage sa braquage tsy fantatro fa aleo nareo mijery an'io no maminany avy hatrany hoe misy na tsy misy fa la za zany miteny hoe hisy le izy dia lasa ohatrany hoe fa hainareo le izy fa aleo zany jereonareo fa mahafinaritra film za miaiky zany mijery an'izy io izy io mijery za zany tena miteny hoe fa zao fanontany tsy haiko ty tsy anontanianao hoe tsy maintsy ho teneniko zany izy ty mamela anah no andriamato réalisateur fa fantatrinao moa hoe tamin'inona no nitifirana ny vidéo ny braquage iPhone 14 s 15 intégralité le film iPhone 14 et 15 yes zay le teneniko anareo fa raha anao mijery an'io inona ny antony tenenako an'izany mba ho tsapany malagasy rehetrarehetra hoe miezaka izahay na ividy redepique zay na mifarana ambony zay rehefa tsy mahay anao tsy mahay fa rehefa anao mahay manana le qualité Hollywood zany afaka andehanatsika afaka atsangatsika eto Madagasikara afaka manao parc industriel tsika ho ana film fotsiny ary tokony ivadika industriel mihitsy ny resaka cinéma malagasy ary ny film malagasy zay maro karazany misy natsoina hoe documentaire aventure action horreur science fiction inona koa comédie série isa ao anatin'le plateforme dolo zany zany hoe anao moa nanontany teo hoe zay ve mbo manao clip isika dia manana antsoina hoe Isalo label manohana artiste ihany koa ny Isalo production
Isalo Label satria tsika manana studio d'enregistrement. Zany hoe amiko zany maro be ny famoronana asa de tohanina reo izy fa tiako apetraka zany hoe maninona ny iPhone. Grave le bande zany tena marina. Grave le bande ary afaka mampiasa ny zavatra rehetra avadika vola. Fa kosa mbola veriko ihany. Miandry anareo zanaka malagasy mba hiabone aingana satria ho anay malahelo izahay raha manao zavatra tsara nefa tsy tohananareo. Misy na toy Netflix. Raha ny gasy zany tsy manjifa ny vita malagasy de possible zany Isalo TV na Isalo Production ivarotra film direct any amin'ny Netflix. Mampalahelo zany. Fa mety zay moko ny tiany sasany efa tonga any amin'ny international ny film malagasy nefa izy aza tsy manjifa. Mety sa tsy mety zany izy raiky. Manontany anao koa amizay. Misaotra tompoko. Isarakantsika jiaby zegny niaraka taminay asadigna ny amin'ny voalohany volagna febroary ho avy zioty no disponible ny agnatin'ny izay plateforme izay ny film braquage izay film action zo 100% malagasy ny agnatin'ny izay retro mpagnatotosata agnatin'izay. Isarakantsika jiaby izy volaniko zay fa hoe kofa mboka film io dia hoasevatsika commentaire ihany koa ny agnatin'izay. Mety azo atao. Todenanay eto. Azo atao. Ary mety anareo ny eto zay mety possible invité olona eto hoe loha konesantsika le film. Tiako mihitsy zany satria zay natsoina hoe critique constructive. Io zany rehefa voaka amin'ny vahoaka io zany de samy critique fa tsy critique mapidina fa critique mba hanatsarana. Zay ihany nany hitako mety am'le critique fa omena lalana anao. Anao an'izay. Sara rivahiny sara ihany koa ro ato amin'ny maison Luka zay nampiningatsika ity toerana be ity Luka fa atsika nagnatanteraka anty koragna nataontsika miaraka am'zay ro avy amin'ny Isalo Production zay ho any magnaraka koa samiomeva atsika jiaby. Mila fandeniana lalina. Ny zavatra rehetra tao lahy ny efa vita lahy no tsy maintsy misy fokany amin'izao fotoana izao. Miliara resaketo zao rafa manomboka am'izao nareo jobless tsy misy asa intsony arabaina mese le concera Savainy chefe. Donc fainao raha tiako koragnina. Zay ne manao ny asanay ramose. Isaky ny mangina anao de misy vidiny. Tofotsapolta ho le fela lesy nime. Fabrisaky leria. Ny hery nefa manimba. Le vola koa mampiseho ny tena toetra. Isaky ny safidy anao de misy fokany zany. Voalohany sady farany ny boya. Zavatra ataony lahy indray mandeha fotsiny no ahafahanao mamaritra ny fiainana. Oh leroa, mba hainao moa boyage zany besta boaty ianao. Avy de limiena leria mombazy rehetra tsy misy avela. Mety tsisy retolo anareo efa mivola baka ambolohany aho zay. Miala paza avake koa fa raikitra meleka. Tsinjaiko zay nafafako satria fantatro fa ny fanenenana tozoana alina.